ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika rehefa malala tratry ity sabotsy fahafolon'ny volana jolay ity. Ny mofinaina valahatra antsika anio dia ny bokin'ny Osea. Osea toko fairaika ambin'ny folo. Osea toko fairaika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Osea toko fairaika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fony mbola zaza Israely dia tiako izy, ary nantsoko hiala tany Egipta ny zanako. No nisy ny antso azy dia vao maika nandositra azy ireny izy. Ho an'ireo bala kosa no amin'ny ny fanatitra zavatra atao fanatitra, ary ho an'ny sarin'ny zavatra voasokotra no andoroany didika azy manitra. Fa izao no nampianatra ny Efraima handeha, ary notrotroky tamin'ny sandroka azy izy, nefa tsy fantany fahaizahony nahasitrana anazy. Tamin'ny kofehy fitarihana olona no tarihako azy, dia tamin'ny mahazaka ny fitiavana, ary efa toy izay manainga ny fehimbava ao ambonin'ny valan'ny ranony ka nanolokanina azy tsy moramora. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Osea izay mpaminany tany amin'ny fanjakana avaratra no mampita hafatra amintsika eto ry havako malala. Andriamanitra izay mamindra fo. Andriamanitra te hamindra fo amin'ny taranaka Efraima, taranaky ny fanjakana avaratra, izao miteny amin'ny alalan'ity faminanian'ity izao ry havako. Efraima moa no lehibe indrindra ho amin'ny fanjakana avaratra, tahaka ny Joda no lehibe ty amin'ny fanjakana atsimo. Fanjakana avaratra izay nisy ireo fokofolo hafa, Manase, Gada sy ny namany rehetra, fa Efraima no lehibe indrindra ka dia Efraima no voatanisa eto. Hoe izao no ny tantana, izao no nampianatra ny Efraima amin'ny andininy fahatelo. Raha toa ka fanjakana Joda, fanjakana atsimo dia misy any Benjamina sy Joda, fa dia Joda foana ny voateny mandrakariva satria Joda ny lehibe amin'ny ara isy io fa tsy hoe amin'ny taona ihany akory. Efraima dia taranaky Josefa. Taranaky Josefa Efraima, zanaky Josefa Efraima sy Manase. Ary Efraima no betsaka indrindra tamin'ny fokon'ny tany avaratra, araky nolazaintsika teo. Izay mahatonga ny fanjakana avaratra ho tondroina hoe Efraima mihitsy azy. Dia eto ary Andriamanitra dia mametra-panontaniana ny amin'ny Efraima. Asa ianao raha ohatra ka efa mbatojo zany hoe miandry valibabena, miandry valipity, nefa tsy mahita valipity. Hoy ny filazan'ny tompo azy zany manao hoe mbola kely engie, mbola zaza mihitsy Efraima na Israely zany natsoky tany Egipta, zany tiana tenenina hoe mbola tsy firenena akory, tsy mahajoro akory, ary zay mihitsy zanak'Israely tany Egipta, mbola tsy firenena akory izy natsoina tany Egipta. Raha ohatra ka raisina hoe inona moa ny mahafirenena ny firenena, farafahakeliny dia telo: ny vahoaka mahafirenena ny firenena, ny tany mahafirenena ny firenena, dia ny fifampitondrana na ny lalàna izay miazona ilay firenena. Tany Egipta zanak'Israely dia vahoaka miparitaka, tsy mbola vahoaka akory aza fa mbola andevo, tsy nanana zo akory fa mbola andevo, tsy nanana fahafahana, tsy nanana lalàna satria lalàna Egiptiana, tsy nanana tany. Dia zay mahatonga ilay teny hoe mbola zaza nge izy, mbola tsy nanana zay na izy azy, fa nanana zay na izy azy izy hoe Andriamanitra, satria nantsoko niala avy tany Egipta. Ary dia hotsika manao hoe niandry valipity Andriamanitra, niandry valipity tamin'ny Israely, tamin'ny Efraima, hoe zany no ny sasatra nanalehibe, zany no ny sasatra nitrotro na mahakanina, nitantana na lehibe azy. Saingy no nefa lehibe izy dia izao tsy fantany aho ny tompo. Ny Andriamanitra fa hibala indray no nanaovany fanatitra
ary ny sariny zavatra voasokitra indray nanaovany didika azo manitra fa tsy izao Andriamanitra izay nanafaka azy nanasitrana azy namonjy azy. Asa raha efa tody zany ianao hoe miandry valipity amina olona na zanaka zay ny sasaranao, ny sasarana hoe notrotrona ny be azy na ny tezaina ary namboraham-pitiavana mihitsy ary. Eto an'Andriamanitra dia miteny mihitsy manao hoe amin'ny andininy faharoa hoe arakaraky ny namborahako fitiavana nakaraky ny nanakekizako ny zanak'Israely nandosirany aho. Maro izy manao hoe efa nitariko tamin'ny mahazaka-pitiavana izy, efa naneoko fihetsika maneho fitiavana isan-karazana izy, fa mandositra izy, miataka izy. Rehefa malala zay sary zay no anehon'ny tompo ny fifandraisany tamin'ny Efraim na fifandraisany tamin'ny Israely. Ny zanak'Israely zany zay tsy nahafantatra ilay nitaiza azy. Io mahatonga ny tompo ny teny manao hoe ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Andriamanitra no ny sasatra, Andriamanitra no mokomoko ny taiza na nabe na mana ny karakara na melona nanao zay rehetra mety tokony atao an'ny Israely. Saingy izao no heveriny zanak'Israely fa tsy avy amin'Andriamanitra re. Ny sampindray ny lotom-pony, ny sampy zay tsy nanomena inona na inona azy, ny sampy zay tsy nanao ninina teo aminy, ny sampy zay tsy ny sasatra, inondray ny lotom-pony, iny me ny voninahitra, fa tsy lay Andriamanitra zay ny sahirana na nalehibe azy. Filazan'ny tompo amin'ny bokin'ny Jeremia dia manao hoe ny fomaraina mihitsy aho ny karakara ny zanak'Israely. Ravako malalo, inona montsy nataon'Andriamanitra tamintsika koa? Betsaka kely ny zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika, ny fomaraina ny karakaratsika Andriamanitra. Raha amin'ny bokin'ny Jeremia, ny tantanantsika tamin'ny fiainantsika isan'andro izy, namelona antsika izy, nanome asa antsika izy, nanome firenena antsika izy, nanome ankohonana antsika izy. Marina loatra fa mety tsoarak'izay mety noeritreretinao angamba tamin'ny fotoana sasany fomba fitondran'Andriamanitra. Fa izao le avako malala, eto Andriamanitra dia mampatsiaro antsika an'izany hoe toy izao angenao satria teo ahy, teo antantana ny fahazazanao, teo antantana ny fahatanorana eo, teo antantana zay rehetra mety onylainao aza. Saingy izao tsy hitantsika Andriamanitra ny hafa no omentsika voninahitra, tsy omentsika ny voninahitra tokony ho azy akory Andriamanitra, tsy misaotra an'Andriamanitra akory antsika indraindray. Dia eto Andriamanitra miandro valim-babena amintsika ry havako malala. Na ny marimarina kokoa miandry antsika hiverinao aminy fa tsy dia valim-babena dia manao ahoana, fa ny valim-babena andrasan'Andriamanitra dia hoe tompo toy izao zahay no henao. Zay fotsiny any nangatahan'Andriamanitra tamin'ny Israely. Nangatahan'Andriamanitra tamin'ny Israely dia ny fiverenany eo amin'Andriamanitra hoe ny voninahitro azo omena ny hafa. Betsaka ry havako malala nge ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika, ny fahombiazana nomen'Andriamanitra antsika. Saingy izao ireny fahombiazana na famirapiratany ireny dia tsy heverintsika ho avy amin'Andriamanitra, fa mety heverintsika ho avy amin'ny fahalalantsika, na avy amin'ny fiezahantsika, na avy amin'ny fifandraisantsika, na avy amin'ny tsy fantatro zay mety ho anazavantsika azy eo, fa tsy miteny mihitsika amina hoe toy izao zao zavatra zao ange avy amin'Andriamanitra. Tsy mijoro vavolombelona tsika, tsy misaotra an'Andriamanitra akory hoe tompo ny zavatra rehetra manodidina anange, manodidina anay ange fiasana daholo, fa ny zavatra rehetra dia avy aminao. Dia ory Andriamanitra eto ry havako, malahelo izy efa nahoana ny zanako mantsy ny zanak'Israely nositraniko tao amin'ny aretina, nesoriko tao anatin'ny fahababoana sy ny fanandevotsana, novelomiko sy nomeko hanina, nokarakaraiko, notiaviko, nataoko voko fitiavana, namborahako an'izany hoe nitarihiko tamin'izany hoe mahazaka-pitiavana. Saingy izao lasa izy nanompo sampy, tsy nankasitraka, nanompo Andriamanitra hafa. Ny havako malalo izao volana Jolay izao dia loha hevitry ny mofinaina dia ny hoe miorena amin'ny antson'ny tompo. Inona ny antson'ny tompo? Antsom-pitiavana. Inona ny antson'ny tompo? Antso mampatsiaro antsika ry havako malalo
fa ohatr' zao sika satria teo ny fahasoavan'ny tompo satria Andriamanitra tia atsika ary aritry ny fonombola zaza isika na ara-batana io na ara-tsaina io na ara-panahy io de efa tia atsika Andriamanitra nitantana atsika mety tsy azotsika ny tsapahitanany zany fa zao teo mandrakariva izy hoy ny filazany Osiazy hoe ny tompo ny teny manao hoe notrotroky tamin'ny sandroko azy izy zany hoe rehefa tody lalatsarotra itsika rehefa tody zava-manahirana itsika de zao Andriamanitra no mitrotro atsika izy no mandeha tongotra mivimbina miasa mafy fa itsika kosa trotrona izy no mamaky vaky ny lalan-davitra fa itsika kosa trotrona saingy zao le afaka malala indraindray adinitsika izy tsy vitatsika ny misaotra azy tsy vitatsika koa aza ny manonona manao hoe tompo ny fahasoavanao angeny matoy zao anay fahasoavanao angeny matoy zao ahy enao angeny misahirana tamiko hoe matoy zay tahaka zao afaka malala miorena ary amin'ny antson'ny tompo miverena amin'ny tompo dia manomeza voninahitra azy azo omena ny hafa ny voninahitra Andriamanitra raha tojo amin'ny fifaliana ianao raha tojo amin'ny zavatra maro samihafa ianao fahasoavana dia mahaiza misaotra an'Andriamanitra raha ohatra ka mety misy zava-manahirana ny lalovanao dia fomba fitezan'Andriamanitra ihany zany tsy manary ianao Andriamanitra raha nety nisy rofinaretina nisy tebiteby nisy tsy fahombiazana nisy zavatsarotra ny lalovana dia zao ny zanaka tiana no anarina sy tezaina ny soratra masina fa misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra miorena amin'ny antson'ny tompo ianao dia ny antson'ny tompo te amerina anao ho zanaka ho trotro mandrakariva ivavakasika tompo misaotra anao zahay fa ny antsonao dia antsom-pitiavana ny antsonao dia antso mamelombelona ny fanahinay ny antsonao dia antso mamerina anay ahatsiaro fa teo ambany masonao ny fahazazanay ny fiainanay manontolo ary ny sahirana na mahana ny trotro ny tarika sy ny taizanay ianao tompo mamindrafo aminay raha manadino zahay mamindrafo aminay raha tsy mahatsiaro misaotra anao akory zahay mamindrafo aminay raha toka manizahay ka tsy nitoetra aminao Andriamanitra manao antsoavo aminay ny teninao miorena amin'ny antsonao dia ataovy miorina zay tompo atoky ny fitiavanao ary aoka ny sandrinao tsy ahafoina asaraka anay aoka ny tananao hitsotra hivimbina anay hatrany ary aoka ny fonao Andriamanitra hideby fitiavana anay hatrany dia mametraka ny fiainana eo ampany fahasoavanao zay Jesosy ianao lay namonjy anay tao amin'ny hazo fijaliana misaotra ry tompo tianay